Faly miarabantsika jiaby mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy ny raharaha politika no fampizarana amintsika eto amin'izao teninantsika zao dia lasan'ny mpanohitra ny toerana eo amin'ny conseil municipal na ny mpanolontsaina an-tampon-tanàna ny Toliara renivohitra izay ary ninana mafy zareo anatin'ny vidéo fa rahantsika manko zany avy eo fa hoe lany tamin'ny fomba madio mangarahara tsisy alabato ary nanome fisaorana ny Andriamatoa Solombavambohoaka sy tenandrena Solonaiko sy Serge Vital mankory zareo ny teny nanamafy ihany kory zareo fa zany atao hoe demokrasia lana amin'ny fomba madio mangarahara izany raha mba izany tokoa manko ataontsika hoe fifitianana manerana ny nosy na ben'ny tanàna na Solombavambohoaka zany ka anisany angamba mba handroso ihany ny firenena satria lanim-bahoaka voafidim-bahoaka mangarahara madio no mitondra zareo nefa zavatra hafa no zava-misy iainan'ny firenena ankehitriny satria tsy voafidim-bahoaka fa lany tamin'ny kolikoly na halabato izany ka n'izany indrindra ihany koa amin'izao fotoana izao vaovao miparitaka amin'ny tambazotra serasera dia tendrena ny holoholona ilalateny Rakotondrazafy inona ary ny antony ao ambadiky nyity raharaha politika ity izy manko voatendry ny Andrajoela mba hatao loholona izay mipetraka ny fanontaniana mauvais ny tanjona na ketrika ny filohampirenena Andrajoela sy ny namandreo hampiala ataontsika hoe hampiala ny Korotamby général Korotamby ka hosoloina ity lalateny Rakotondrazafy ity zareo reo manko raha tena marina efa niketrika taloha fa tsy nahomby manko niketrika zareo ohatra ataontsika zao hoe ilalateny Rakotondrazafy ane nilatsaka ny ataontsika hoe Solombavambohoaka député fa tsy lany mety hoe honasaika ho natao ny filohana temeram-pirenena fa kanjo nefa tsy lany amin'izao fotoana zao mandeha koa niketrika dia hatao mauvais hatao amin'ny filohana temeran-doholona eo tsika mijery raharaha politika zay fa mipetraka ihany koa fanontaniana mauvais ny fatahorana izareo Tiramatoa ty manko manjaka ambavany nefa hitantsika ihany koa fa i général Korotamby dia manjaka ambavany samy manjaka ambavany manko zareo roa reo ny tena manjaka ambavany koa tsy adinitsika fa irain'lainga Andrajoela ihany koa samy manjaka ambavany zareo reo dia samy manjaka ambavany doly ka mena toerana malakilaky ve ity lalateny Rakotondrazafy ity ao ny ao atahorana satria samy manjaka ambavany zay sao dia amoka secret ka aleo ty omena toerana izy manko fa ataontsika hoe fa niavy tamin'ny ministra petraka fanontaniana antsika rehetra ihany koa hoe nisy vokana ve ary nisy fiovany ve tamin'izy ny maha-ministra ny serasera teo anazy teo aloha izay petraka fanontaniana antsika rehetra zay ka nomena toerana indray izy holoholona ny Madagasikara izay rehefa ry zareo manendritendry olo ohatran'izany dia tsisy hoe walawaala tsisy ninina fa mazava mandeha ho azy fa ny mpanohitra ato rehefa hoe manendry olona tia ry zareo hitatsika zao ohatra azo tsapaitsika tarina filoha teo aloha Marakaravalomanina zao mba nanendry izy zanany mba ho natao mera mba ho lany ataontsika hoe mba fitianany olona mera hoe io fa ataontsika hoe zareo mpianakavy zareo samy mpiana amin'izao fotoana izao na dia ataontsika hoe tsy zanany Andrajoela zanao fa kinamanamana mitovitovy ihany zany ka misy zany hoe kinamanamana ve no hampandroso firenenantsika ty ka zay olo patapatanao dia atao fa teo nefa izy fa misy ketrika hafa koa angamba no atao ka zany indrindra ny zava-iainan'ny firenena kinamanamana dia atao zay tiry zareo atao satria any zareo mihitsy ny firenenantsika ity ka zay mety atao dia atao ka zany mampetram-panontaniana ao antsika rehetrarehetra Madagasikara zay mba tonga saina zay ataontsika hoe matsilo saina fa zareo mpanolontsaina na ataontsika hoe zareo pomba na mpisolelaka fitondram-panjakana ty ane raha zohinany jerentsika ihany koa ny famafakana le izy trotrotra dia mety tsy zakany vavony zareo ihany koa nefa nendrenendrena amin'ny ataon'ny Andrajoela ty hitantsika zao lalateny Rakotondrazafy mauvais zakany vavony zareo mpisolelaka pomba ny filoha Andrajoela reo tendretendrena ohatra zao misy mety tsy mahazaka vavony satria mbola mpisolelaka tenentsika zay na tendreny ohatrany ahoana merci président misaotra président fa io ny voatendrinao dia tsy maintsy tiana foana na dia ataontsika hoe halabika tsy tiako tarehy izay na dia eo aza zany rehetrarehetra zany dia nivaly ihany ny vavaka izay nataony Marc Tatandraza satria noatahoata izy mahakasika lalateny Rakotondrazafy mba hamonareo toerana izy ary anisany nanohana filoha Andrajoela izy ary premier ministre Tsay Christian mba homena toerana izy niaro i Tatandraza manko niaro any lalateny Rakotondrazafy satria anisany tatatata ihany koa i lalateny Rakotondrazafy ka rary sitsiny izy raha mahazo toerana hitantsika amin'izany fa ny voatendry manko izy holoholona izay
i maraka tantandraza zao no resy tatavela tsy mahazo toerana satria zay olona mitatatata manko ome ny andrajoelona toerana izay atao manko arahintsika faingo kely fanokevitra nataony maraka tantandraza fa ela ty vidéo ty fitaraina zay nataony tamin'ny andrajoelona sy prime ministre Tsay Christian ty am'izao fitenenantsika zao dia nahazo toerana i Ramatoa Lalatine Rakotondrazafy izay. Miantso any Andriamatoa Tsay Christian lehibe ny membre gouvernement ny tenako sy nareo ministra maro samihafa zay niara niasa tamin'ny Lalatina. Eto zany mbola resaky Lalatina ihany satria marary de marary mihitsy ny foko am'izao fotoana zao mahita ny ranabavy Lalatina rendrikany. Tena malahelo malahelo tena malahelo tanteraka mahita ny ranabavy Lalatina rendrika ary ohatra tsy misy mivaky loha amin'ny Lalatina mihitsy tsika iabiaby, tsika mpiara-mitolona, tsika namany, tsika zay niara niasa taminy tsy misy zany vaky lohan'izany Lalatina zany afa-tsy Tatandraza rery ihany. Eto de miantso anao Andriamatoa Tsay Christian lehibe membre ny gouvernement mba jereo akaiky ty Lalatina ary mba tadidio zavatra nataon'olo anareo rangaha, mba tadidionareo zavatra mba soa nataon'olo anareo. Eto zay le problème atsika malagasy itsika malagasy eto le tsy mba fampitsinjo, le tsy mba tadidinareo ve le zavatra natao anareo le mba tsy tadidinareo ve le tolona nataony ranabavy Lalatina anareo, le mba tsy tadidinareo zany no de nareo fanina misy de avelanareo iady rery Lalatina. Zaho rangaha tena mirehitsy aminareo mihitsy fatezerako zao hitanareo eto ary eto de miantso anao Andriamatoa Filoha président mba jereo akaiky ty ranabavy Lalatina rangaha, mba tadidivo ty zavatra nataon'olo anareo ary mba jereo akaiky izy, mba jereo fa tsy atao manaka ny Tatandraza de navelanareo niady rery agny de navelanareo agny na de nirefizevany seny foy be aza tsy navela ho nilatsaka candidat, tsy navela ho nilatsaka député na dia question na vola kely transfert amin'ny alalan'ny telemana amin'ny resaka poste monnaie kely vola transfert kely de tsy mba nijerevanareo an Tatandraza. Ary nareo fa zatra nareo misy ty toe-tsaina ohatran'ity efa zatra manana toe-tsaina toetra ratsy tsy mijery namana mihitsy nareo ary tena mahakamo mihitsy avelanareo miady rery mihitsy ny namana. Rehefa misy zany namana miady rery ohatran'itony de jerevanareo fotsiny, avelanareo iady raika ao fotsiny. Eto de mba miantso anao monsieur le président mba jerevy ranabavy Lalatina, jerevy izy fa mampalahelo izy miady rery fotsiny ao, tsy mba misy olo manoa anazy na atao Facebook aza manaratsy any Lalatina avokoa ny olona rehetrarehetra. De avelanareo ny mpanohitsy hanitsakitsaka azy, avelanareo ny bibidia hanitsakitsaka azy de tsy mba arovanareo le tsy mba ampinareo, mba ampio izy monsieur le président rangaha. Ohatra tena manjeraka ary mahatafitoina ary mahatezitra mampiretsy fatezerana mihitsy raha ataonareo ato. De jerenareo fotsiny le ranabavy iady rery ao nefa tadidivonareo fa rehefa afaka izy de miady ho anareo. Ka mba ampionareo ranabavy Lalatina rangaha, tena tezitra ao hitanareo ary tena romotra. Zay ny afatra ho anareo rehetrarehetra indrindra fa nareo mpiara-miady, nareo mpiara-mitolona, itsika niara-mitolona tamin'ireny 18 tamin'ny 2018 aby reny de apita aminareo ny afatra fa de makasitraka sotra tompoko. Zany manko zava-misy iainan'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny kinamanamana aizan'ny firenena handroso koa zay iverina antsika amin'ny zavatra tenentsika tamin'ny voalohany teo mahakasiky ny conseil municipal na ny mpanolo-tsaina ny tapin-tanàna ny toliara reny vohitra zay. Da manko jerentsika fa nokevitra natao ry zareo zay ary azadino hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy ny miabone na manao zay na manao commentaire afahantsika mahatsaritsary zavatra. Serge, ny premier rapporteur dia Andriamatoa Mamanga journaliste avy amin'ny antoko ihany koa justa ny Tany Serge ary ny deuxième rapporteur dia Andriamatoa Vilisoa Bibé avy amin'ny indépendant Prosideny. Ny ansika dia fifidianana demokrasia. Zahay teto dia manambara horentany horendany fa lany amin'ny arapomba demokrasia zahay tsy misy ny précocea ary tsy misy ny halabako fa lany ara-dalàna zahay. Hararotina eto fa isauranay Andriamatoa président sy tena randrena soroniay zay nifarimbona aminay tsy mandry alina ary tsy mandry atoandro nandindika ny fahatongavana amin'izao raharaha zao. Sambanin'izay koa Andriamatoa Serge Vital dia anisan'ny farimbona aminay tao anatin'ny ray herinandro ny nandindika ny fampitovizana anty talidokanga ity raisiray ny baolina de eto tsika hitany to.